Efa ndresaka an'izay ny vaovao ny fonona izay ihany isika miomokomana fatratra natanteraka tafika masina goavana ny homonorie protestante be felatanana amin'ity taona ity toy izao tsara ho fantatra mahakasika izay. Anatanteraka tafika masina miaraka ny sampana tanora kristianina sy ny sampana fifoazana avy eo amin'ny homonorie protestante be felatanana amin'ity taona ity. Ho fiatrehana izany asa masina izany dia mikarakara fampisehoana miaraka amin'ny antoko-pira ampifity izy ireo. Izany fampisehoana izany dia ho tanterahana ny sabotsy 2 Jona tolakandro avy izao ao amin'ny kiajam-betsona Tahamanitra. Misy ezaka izay tanterahana fiangonana antsapiderana iarahana amin'ny ampifity. Izany dia mba ahafahan'ny fiangonana manatanteraka tafika masina satria ity fiangonana ity moa zany dia fiangonana toetra eto anivon'ny hopitaly. Ary izany andraikitra fiangonana eto anivon'ny hopitaly zany dia mitaky toepanahy araka an'Andriamanitra ary tafiditra amin'izany fanabeazana ara-panahy eto an'oro zany ny tafika masina izay tanterahana ary ahafahana mantanteraka izany dia misy an'izao hetsika tanterahana fiangonana miaraka amin'ny antoko-pira ampifity izay tanterahana amin'ny 2 ny volana Jona eo Antsahandra. Koa dia ny fahatongavanareo tompoko manotrona anay amin'ny fotoana io dia fahaninareo ny fitiavana aminay homonorie protestante be felatanana. Tapakila moa dia fa azontsika vidina meloa ao amin'ny fiangonana homonorie protestante be felatanana ao amin'ny super musique Analakely ao ny amin'ny hectare ankaditapaka ary amin'ny 2 ny volana Jona dia ny toerana eny Antsahamanitra dia azontsika vidianana zany tapakila zany tompoko dia manatena mifampikavantsika maro tompoko. Isan'ny antom-pisian'ny fiangonana ny fanaovana tafika masina koa maniry ny fiaraha-miasa amin'ny olona rehetra tsy akanavaka izy ireo amin'ny alalan'ny fanatrehana ny fampisehoana iarahana amin'ny antoko-pira ampifity ny sabotsy avy izao. Ny vola rehetra azo mandritra fampisehoana io mantsy dia anaovana tafika masina avokoa.